hitantsika androany ty moa zany dia fivoriana voalohany a izay ataony comité de pilotage ny stratégie nationale de la lutte contre la corruption dia efa nisy ihany tany alohatany fanomanana kanefa mitindray mitoraka aty dia fanehoana n'le finiavana politika asehoan'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao no anaovana ny fivoriana sy anatanterana an'izay tsy resaka fanambarana fotsiny le izy fa arahana azy misy fa misy ny tetiandro misy koa ny paikady ary misy ny fanarahana ny asa izay vita rehetrarehetra zany ny resaka kolokolo zava-dehibe tena ary antony anankiray ao anatin'ny fanaovana ny fanavozana ny république dia ny ady amin'ny kolikoly ao anatin'ny programme général de l'état io ao anatin'ny politique générale de l'état ao anatin'ny programme de mise en œuvre ihany koa izany ady amin'ny kolikoly zany satria tsisy anaovana an'izany fanavozana zany a raha ohatra ka tsy miady amin'ny kolikoly ary izany kolikoly zany no fantatritsika fa mandetika ny firenena andreseptona zay averiko tona ihany le hoe finiavana politika anany mpitondra fanjakana manomboka any amin'ny filohan'ny fiatidinan'ny république zany aty amin'ny gouvernement manontolo zay tarihan'ny premier ministre ao anatin'ny programme anazy fanatanterana zany politika mpanjakana zany ny ministère rehetrarehetra moa zany tafiditra ao anatin'izany miady amin'izany kolokolo zany ary amitindray mitoraka aty moa zany hitatsika iarahana amin'ny mpiara-miasa rehetra teo zay hitatsika hoe le finiavany rehetra ao anatin'izay fa ny zavatra tena ngeza be dia efa nipetrapetraka daholo ny zavatra rehetra entina miady entina manatanteraka zany ady amin'ny kolokolo zany ity nefa no zavatra tsara marina ny finiavana tsy maintsy miaingy amin'ny tsirairay ny fanavozana tsy maintsy itsika rehetra ny manao anazy fiavozana tsirairay ny toe-tsaina aloha ary eo anivon'ny fanjakana dia ny rafi-panjakana rehetra zany tafiditra tsara ao anatin'izany a ny ministère isatsokadiny tsy maintsy miara-miady ary tsy maintsy miara-mientana amin'izany ady atao amin'ny kolokolo zany io tsy vitany anankiray tsy vitany fanambarana fa miara-mientana alohany rehetra miara amin'ny tsirairay ny toe-tsainy tsirairay aloha ao anatin'ny asa-panjakana ny mpiasa-panjakana ny rehetra zay mitantana indrindrandrindra fa ny tompona ndraikitra misy ny rafitra miady amin'ny kolokolo zay hitantsika nandritra ny fotoana maro fantatritsika ny tsy fahombiazana nanana tonga ny tsy fahombiazana zany nisy ny fangatahana fantatritsika nyzany famoahana ny décret zay entina no anatanterana zany stratégie edina amin'ny kolokolo zany a tsy nisy zany niova ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao a dia ny manatanteraka an'izay ny zavatra atao a dia efa mipetrapetraka daholo ny paikady rehetra ny tsy kaparintsony fa asa zany ty atao ty a dia isan'ny fanaraha-maso ary izay ny anjara andraikitra ny comité de pilotage zay ahitana ny premier ministre miaraka amin'ny filohan'ny CSI dia ao ihany koa ireo ministère isatsokajiny izay voakasika mety hitatra amin'ny hafa ihany koa ireo fa eo ihany koa ny rehetra ny entité hafa izay tsy maintsy miara-miasa ao anatin'izay. Maître hianatra avako anao namako anao ary manana respect beaucoup za aminao anao no mikarakara iresaka raha io amin'ny ministère saninao aza diso lalagna avako aza diso lalagna namako fa izy koa fa ho avy ny raha famolavolaigna zegny amin'ny raha jiaby zegny asiava version maromaro ary tsy voatery version reo na version telle de ny vahoaka malagasy misafidy madame la ministre A ou B ou C mbola faly magnano mbola tsaratsika jiaby avagnaby magnaraka lalandavatra anatrany ity vidéo zay famizarako aminareo ny kely mba fantako magnano merci amintsika jiaby agny zay magnaraka ary magnamia koa zay ny toromarky ny sosokevitry afatsika mankatsara ity fanehoan-kevitry zay ataotsika ty eto niany zegny zao ireagir amle raha nikoragnin ngaraiky tamin'ny émission igny ray aman-dreny igny zoko ray aman-dreny hoe pahelalagna mahakasiky ny fagnanaovagna hoe constitution sy ny karazana za zegny lany fagna sady kivy agnatin'le izy fotony nagnino zay ny raha angatany dia mazava
Ary ny fomba fangatanay izy tsy nasitrikinay anareo. Zay tompoko tsy mitaky hoe izao constitution zao io agnanaovagna hoe réforme na refondation de constitution misy antsika zao zegny. Tsy zegny raha takinay. Aza diso cible atsika. Ho an'izay mety am'zegny magnaraka zegny. Fa ninay ny raha koragninay, ny raha angatanay, ny raha volagninay dia mazava amin'ny teny gasy tsotra. Mitaky zay ny faritry na ny faritany na faritry maromaro mitambatra agnatin'ny état fédéral io anagna ny fahaleovantegnanany. Zegny raha takinay. Ary zegny raha ijoroanay eto. Zegny ny maha apôstôly zay mitory-teny am'zegny. Zay tsy mitaky hoe io constitution zao io andeha atao amboamboarigny asiagna changement fôtony baka rô ngiabo mangigny zay tsy mijery zegny. Jerena zegny. Satria manko nagnino za mivolagna zegny. Ny raha misy am'zao io ary io le raha atahôrako am resaka hoe tsy réconciliation fa amin'ny ataontsika hoe fivoriagna zay atao ny iarahantsika jiaby mandiniky ny constitution sy ny namany io andeha tendance am'zegny. Zany hoe i constitution ntsika zao io andeha atao petapetatoko amboamboarigny ary arrangegna zay tsy d'accord am'zegny. Tsy d'accord am'zegny. De mazava tsara le izy. Fôtony hitanareo fô zao ne misy un peu débat inutile juridique dans le sens hoe atsika ve agnatin'ny constitution sa tsy agnatin'ny constitution, atsika ve intérim sa tsy. Izy izy comme ny sadek midriky agnatin'ny malo. Ary mivolagna mihitsy am'zay hoe constitution ty ane améliorentsika izy akatsara. Zay tsy mila zegny. Ataovanareo ny fagnamboaragna io constitution io amin'ny atiavanareo izy fa zay kosa mangataka amin'ny référendum avy eo misy constitution ankoatrano diamétralement opposé amin'io. Io mitovy amin'ny finoagna aroe ty entre les chrétiens et l'islam. Finoagna reo samy mino zagnahary fa le fondement-nany tsy mitovy. Amin'ny chrétien Jesosy Kristy dia zanak'Andriamanitra. Zay natao hoe christianisme zegny. Un musulman ny Jesosy Kristy prophète. Sy ny namany nagnano mafagagagna sy ny namany. Nefa fondement chrétien hafa. Donc zay nefa reo mino raha raiky fa mihinan'Andriamanitra. Zany hoe eto koa zegny raha tiako volagna am'zegny. Ny raha tadiaviny dia amin'ny fampandrosoagna. Ampandroso Madagasikara. Io zay raha itambaragna io. Karakory atao ampandroso Madagasikara io. Fa ny fomba andeha atao ampandroso Madagasikara io atsika tsy mitovy lalagna. Ary tsisy raha itovizantsika am'zay. Satria hafa lalagna tianareo hoe fanjakana unitaire, raha jiaby manongatananarivo, de vao amindray anareo mandatsika zay tianareo latsika amin'ny faritry sy ny namany, mety amezagna fanjakagna fanjakana tena saritsarina ny faritry sy ny namany. Zegny malagasy magneky zegny amin'ny faritry misy izy mivote zegny. Fa ninay tsy zegny. Ninay raha takinay hoe raha amin'ny tany misy zay tompoko, zay tompony no karakara izy, zay tompony no magnatsara izy, zay tompony no miadigna aminany. Avy eo am'zay koa misy ambiny amezanay ny hafa. Io le mampiray atsika. Diso zay mangataka zegny tsy haiko. Magnavakavaka zay mangataka zegny tsy haiko. Fa hoe raha sadasada hoe constitution ty fôtony antsika zao tsy niala constitution amboamboary mipetapeta-toko de maître hianatra avako anao namako anao ary managna respect beaucoup za aminao. Anao no mikarakara iresaka raha io amin'ny ministère sagnanao. Aza diso lalagna avako, aza diso lalagna namako. Fa izy koa fa ho avy ny raha famolavolegna zegny amin'ny raha jiaby zegny asiava version maromaro. Ary tsy voatery version reo na version telle de ny vahoaka malagasy misafidy madame la ministre A ou B ou C. Raha ohatra ka
80% malagasy ny vola fa état unitaire tadiavina zay magneky satria vahoaka maranisa no nitady zegny zay tsy hagnano barofo agnatin'izegny fa raha ohatra koa vahoaka malagasy ny vola fa ety nitadiavina mba acceptenareo le izy acceptentsika le izy atsika za mifankadala fognatin'le izy ke amin'ny asa didy amanandraikitry sanoma maître ataova raha io alifasa raha io zay zao miami le hoe calendrier latsikanao fo fa zay ho avy amin'ny propositionné amin'ny hoe ty izy lahy ty ny rabeny ary andesy latra ny vahoaka zay fa hoe ny any solution amintsika zao io dia samby olo mitantagna mikarakara mampandroso ny zaka namezan-dragnahary izy tsy madiso anao zegny tompoko tsy madiso anao zegny arariny sy hitsy nanao ko mitaky zegny fa ndray zegny zay mitaky koa amile atsika ny fifankatiavagna ny firaisankina ny fifagnampiagna mila miomagna amizegny atsika tompoko baka afahatsika mandray le raha maventy zegny maro ny hevitra maro ny manam-pahaizana maro ny sinamana maro afahatsika magnano raha jiaby zegny fa koa hoe anao mariny raha koragniny raha mandalo sy raha mahita zao io tsy magneky zay hoe izy koa ho avy ny référendum ke namboamboarigny nataotaony ajustegna le constitution zao amin'ny constitution unitaire fa tsisy option hafa zay tsy d'accord amizeny tompoko alatsa koa nine de anjaran'ny vahoaka malagasy no misafidy mizaha hoe azovy ny tiany ary izay koa ma resy amin'ny raha démocratique zany hoe alamintsika ny liste électorale sy ny karazany sy ny namany zay mampiady zay koa resy amin'ny raha ampamarinagna zay de magneky fa zay koa resy amin'ny raha sadasada tsisy handra ankeny zay tsisy i raha takinay zao koa tsy azonay zao io tsy sana azoanay izy fa ndre magnano zegny zay tsy magnano fanjakana amin'ny barofo fa zay tsy maintsy mitodika amin'ny vahoaka ary vahoaka malagasy jiaby no tadiavinay iresenay lahatra hoe mety amintsika ve raha tesa tsy mety amintsika ke noho zegny mba afatsika mahazo hoe fifidianagna madio adiova daholo akeniky ny liste électorale ampidira biométrique io tsy problème io ary atsika mipoussé amin'io fa rehefa milamigny sy namany zegny zay de ikonkogno tragnon'olo isaka tragnon'olo andeha nindiananay resenay lahatra hoe ity ny ralagna hitanay hitatsika ampandroso atsika eky ataonay zaka zegny ary vogna agnano zegny zahay fa anjaran'le vahoaka no hoe resy lahatra ve izy amin'ny raha koragninay sa tsy resy lahatra reto olo mivolagna zo ma olo mpangalatra fa nagnano raha tsy manjary tamin'ity tanàna Madagasikara tsy olo makarakory ro io fa zay tsy d'accord amin'io ke hoe ho avy ny ohatra référendum raha be zay tsy magneky zay zalahy agnanovagna azafady zay ke anao maître anao namako anao mikarakara io ministère misy anao soyez anao ary mamino zahay matoky anao za amizegny mipetraka anao amin'ny neutralité anao hoe ataova ipitrany raha jiaby zegny ataova mba ilamina ny tanànatsika ty mba ho vahoaka amizay no masy mandidy mifidy hoe ty marigny raha tadiavin'ny vahoaka maranisa eto Madagasikara mila état fédéral rô atsa mipetraka izy tsy ilaindrô zegny pour l'instant tsy magnino fa saby ny majorité n'olo fa agnatin'izay la loi mila madio fa izy koa agnatin'ny ady tsy madio atsika ho sahiragna fambarako zegny fôtony zahay tsy agneky tsisy handa mampagneky zay amin'ny raha sadasada ke tsy koragna atao lava ialagnatsiny amin'ny feon'ny ranomasiny fa à Côte d'Azur io natao hoe nisy tanànanay ty boka tsara boka voantsika tsy mivelogna amin'ny tany tsisy ranomasiny de tsaratsara tsika jiaby mivelogna madinidiniky dia amin'ny magnaraka ao ngamano velome